Tranga mampalahelo sy tranga mahatsiravina izay niseho tany mainty ranontany satria nodoran'ny fokon'olona ilay lehilahy izay voarorohy tamin'ny famonona vehivavy iray tany mainty ranontany tamin'ity herinandro ity hatrany. Ka ny pisipitsiny mahakasika an'izay fakafakaina amintsika ato anatin'ity vidéo ity ka manasantsika rehetra anaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Ny tonga tsy miaraba hono na mantesitra ka dia faly miaraba isika rehetra mpanaraka sy tabaka an'ity chaîne ity tenako amin'ity androandroany ity. Arakan'izay efa natsipiko zay dia ny mahakasika trangana von'olona tany mainty rano no tena iompanantsika ato anatin'ity vidéo ity. Fa milohan'izay dia ndao aloha horesantsika ireto tsara ho fantatra manaraka ireto. Any Bealanana teanao amboletra ireo mpitondra fiara vaventy sasany izay amin'ny lalana mandeha Ambatoria Est iny. Mibahana ireo fiara vaventy izay mitatitra entana avy any Bealanana makany Ambatoria Est tamin'ny andro ny alatsinainy 13 Jolay 2024 tokony ho tamin'ny 1:20 ora mahery 20 minitra teo eo no nitranga izany rehetra izany. Marina fa efa nisy fivorina izay nataon'ireo mpitatitra tao Bealanana sy ireo mpiasa lalana izay niarahana tamin'ny fitondram-panjakana ao amin'ny distrikan'ny Bealanana ihany ary nalefa nalalaka ireo mpitatitra taorian'izay. Taty afara dia noferana ho fitsinjovana lalana Bealanana Ambatoria Est izay efa mihasimba amin'izao fotoana izao. Fiara vaventy maro ny efa ao amin'ny barrière izay makany amin'ny lalana mandeha Ambatoria Est sady milaza izy ireo fa tsy mandeha any Ambatoria Est tamin'io andro io. Mbola mibahana ao ihany koa izy ireo nandritra izany rehetra izany. Etsy ankilan'izay any Befandriana Avaratrany hahina ho nanjavona ny vary 10 gony izay natokana ho an'ny sport scolaire régional tamin'iny herinandro iny hatrany. Miteraka resabe ao Befandriana Avaratrao ny filazana fa vary 10 gony natokana ho fanomanana ny sport scolaire régional no voalaza fa nanjavona tao amin'ny Cisco. Araky ny fitarainan'ny ray aman-dreny ny mpianatra dia avy amin'ny fandraisana anjaran'ireo mpianatra maneran'ny distrika ireo vary izay voalaza fa nanjavona ireo. Manoloana ity raha ity dia maro no mitaky ny fanazavana mazava sy mangarahara avy amin'ireo tompon'andraikitra ao amin'ny Cisco ary miantso manampahefana ambony mba hanao fanadihadiana mba hafantarana ny tena zava-misy marina sy mba hafahana mandray andraikitra raha tena misy ny tsy fanarahan-dalàna eo anatrehan'izany rehetra izany. Any mandry tsara indray vary 12 gony bisikleta ary fitaovana tokantrano maro no sarin'ny polisy ary olona 4 no voasambotra tao anatin'izany rehetra izany. Olona 4 no voasambotry ny mpitandron'ny filaminana tamin'ny andron'ny talata 14 Jolay tao mandry tsara tao. Voarorohy tamin'ny raharaha vakitrano sy halatra izy ireo. Araky ny vaovao voaray dia vary fotsy 12 gony bisikleta iray ary fitaovana tokantrano no lasan'ireo olon-dratsy ireo tamin'ny toerana samihafa tao mandry tsara tao. Voalaza fa tao Ambohipo no natratrarana ireo voarorohy taorian'ny angom-baovao azon'ny mpitandron'ny filaminana. Efa nisy tamin'ireo entana halatra no namidy saingy tafaverina ihany ny ampahany. Fantatra ihany koa fa mpamerokeloka sy efa ikuizana amin'ny vakitrano ireo izay tratra ireo sy natidoha nikotrika an'izao halatra sy vakitrano tao mandry tsara izao. Efa eo ampiratana ny mpitandron'ny filaminana sy manampahefana any toerana any ireo voasambotra ireo amin'izao fotoana izao ary mitohy kosa ny fanadihadiana azy ireo no ity resaka halatra sy vakitrano izay hita fa tena nahazovahana tao mandry tsara tao tato ato zay. Midika izany fa tsy mipetrapotsiny ny mpitandron'ny filaminana any toerana any fa manao aintso zavatra mba hamongorana ireo mpanao ratsy sy ireo totakely ao anatin'izay resaka halatra sy vakitrano sy ny maro hafa izay ary eo ihany koa ny resaka tsy fandriam-pahalemana izay mampitaraina ny be sy ny maro amin'izao ankehitriny izao. Izay efa hita manerana nosy izany resaka tsy fandriam-pahalemana izany na any ambanivohitra na any andrenivohitra dia ahitana an'izay resaka tsy fandriam-pahalemana izay avokoa. Ka noho izay dia melimelo ihany izy ireo fa ny ratsy kely lalana ary mety tsy ho lavitra anao no olona hanao ratsy anao izay ka aleo misoroka toy izay mitsabo sao dia tratrany mpatsaraitsy fomba vavaka hoe takizay ka takizay. RNCC indray Ankiabe ao Ambilobe olona 3 no maty 5 no naratra tamin'ny lozan'ny famovizana. Nitrangan'ny lozan'ny famovizana mahatsiravina teny lalam-pirenena fa enina iny tao Ankiabe commune Beramanja distrikan'ny Ambilobe ny talata maraina tokony ho tamin'ny 2 ora sasany maraina tany hoany. Araky ny vaovao voaray dia simba teo andalana ny minibus iray izay mitondra mpandeha avy any Ambanja ho any Antsiranana ka nivoaka nijoro teo amoron-dalana ireo mpandeha. Nandritra izany anefa dia nisy fiara sprinter iray izay nandalo ka nandona azy ireo vokany.
olona telo no namoy ny aigny ary 5 no naratra. Ny iray tamin'ireo naratra dia nafindra any amin'ny hôpitaly Antsiranana, raha 4 kosa tsaboina ao amin'ny hôpitaly B ao Ambilobe hatrany. Fantatra fa samy avy any ambanja ireo olona ireo izay voalaza fa namoy ny aigny ireo. Manentana hatrany ny mampiasa lalana rehetra ny tompon'andraikitra mba hitandrina sy hanaja ny fepetra ny famonovizana indrindra amin'ny fotoana misy fiara simba na fiara izay mijanona eny amoron-dalana. Izao zany ilay tenenina foana hoe noho ny hetraketraky ny sasany sy noho ny tsy fitandremana kely dia lasa miteradoza ho anao sy ho an'ny hafa ao anatin'ny indray mpimaso. Tsy nisy nanampo izao ireto olona maty sy ireto olona naratra ireto fa ho domin'ny fiara izay mandeha mafy tsy mahafehitena avy any orinany ka izao ny vokany rehefa tsy mahafehitena ny mpamily ao anatin'izay setrasetra sy fandehanana mafy eny amin'ireny lalam-pirenena ireny ka aleo ihany mitandrina izy ireo fa ain'olona ihany ireo aina ireo ka tsy ananampiry. Any Mahadrodroka indray trangana von'olona izay mbola mitohy ny fanadihadinina amin'izao fotoana izao. Ny trangana von'olona atao amin'ny commune ambanivohitry ny Mahadrodroka district Analalava iny andro vitsy lasa izay. Efa nametraka fitoriana ara-dalàna ny fianakavian'ny ilay Ngeramboina ary efa eo am-pelantanany manampahefana ny raharaha. Araky ny vaovao voaray mbola mitohy ny fanadihadina mba hamantarana ny tena zavan'ny tranga marina sy ireo tompon'andraikitra amin'ity raharaha ity. Na dia efa misy aza ireo olona izay nitondroy ny fianakaviana dia vokatry ny famatorana no hamaritra ny andraikitra ara-dalàna. Miantso ny rehetra ny tompon'andraikitra mba haneho fahatonina sy hanaja ny fizotra ny fanadihadina ary eo am-piandrasana an'izany no hivoahan'ny marina sy ny fampiarana ny rarina araky ny voalazan'izy ireo hatrany. Engane mba ho tena tratra ireo izay nahovandoza tao anatin'ity resaka von'olona ity fa izy ity tatoato zay tena nahazo vahana ity trangana von'olona ity ary miseho manerana nosy moa izay resaka trangana von'olona izay ary efa maro amin'ny vahoaka moa amin'izao fotoana izao dia lasa tsy matoky ny fitondrana ary lasa tsy matoky ny mpitandro filaminana sy ny fitsarana intsony ao anatin'izay trangana von'olona izay satria matetika ireo mpamono'olona dia migadra kely ihany rehefa aveo dia afaka madiodio. Ao anatin'izay trangana von'olona izay hatrany tany Maintirano tany lehilahy iray no maty nidorany vahoaka taoriny fitsaram-bahoaka. Ny trangana fitsaram-bahoaka tao Maintirano taoriny nahafatesany Floria. Araky ny vaovao voaray dia nentin'ny fianakaviana nodiny razana rehefa avy nisy lehilahy iray izay voalaza fa voarorohy tamin'ny famonoana azy no samboriny vahoaka sy ny fianakaviana ary nidorana velona. Na dia niezaka nampitony toe-draharaha aza ny OMC sy ny mpitandro ny filaminana dia tsy nasaka ny natezeran'ny vahoaka izany noho ny hamariny ireo nivory. Voalaza fa efa milamina ny filaminana ao Maintirano amin'izao fotoana izao taorian'izay trangana von'olona izay tany Maintirano zay. Ity tovolahy hitantsika amin'ny sary ity moa zany izay voalaza fa tratran'ny fitsaram-bahoaka izay noho ity raharaha von'olona tao Maintirano zay. Izao zany ilay hoe maso solon'ny maso ary tsy misy hiandrin'izay fitsarana izay tsony ny vahoaka rehefa mbola misy foana izay resaka kolikoly sy ny maro hafa izay. Porofo mitohaka amin'ny tendany izao fa lasa tsy matoky ny fitsarana intsony ny vahoaka matoa miroso amin'izay resaka fitsaram-bahoaka izay satria maro amin'ireo manao ratsy rehefa aveo dia afaka madiodio sy voavela ihany ny helony ao anatin'izany rehetra izany. Ka dia mirary finoana feno ho an'ny fianakaviana manamanjo amin'izao aloha izay nahazo ny havan'izy ireo izao enganeo tsara levenina ny maty ary aza misosoka alahelo ntsony. Izay zay moa namasaka azona roso tao anatin'ity vidéo ity tompoko lasy tompoko vavy misoratsika rehetra nanaraka an'ity vidéo ity hatramin'ny farany. Aza dino ny milakeny vidéo antsika ary tsara voatrano ny abonné chaîne antsika mba ahafahanareo manaraka tsy tapaka ny vidéo zay lefa nahito isan'andro. Tompoko lasy tompoko vavy mankasitraka dia mirary soa.